Rehefa malala amin'ny fofenao faliana no androsonandray atotokantranonao mialalan'ity fandaharana mitondra ny lohahevitra hoe ny fanabeazana ao anatin'ny tokantrano ity. Tonga eo amin'ny fizarana faefatra isika izao, koa dia faly manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Ny lohateny ny fizarana faefatra dia ny hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra omban'ny fahalalana onony ao anatin'ny tokantrano. Ny fahatahorana an'Andriamanitra omban'ny fahalalana onony ao anatin'ny tokantrano. Izany lohahevitra izany dia mifototra amin'ny Genesisy toko 2 ka ny 9:12 sy ny 9:17. Tsara foana moa ny manamarika fa dia maka lesona sy ohatra avy amin'ireo tranga niseho tany am-piandohana isika, satria izay no heverina fa filamatra tsara indrindra napetrak'Andriamanitra mba ho arahantsika zanak'olombelona taranaky Adama sy Eva rehetra aty aoriana. Toy izao tokoa no fivakin'ny teny eo amin'ny Genesisy toko 2 ka ny 9:12 sy ny 9:17 manao hoe: ary Jehovahandriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Mazava loatra araka izany teny izany ry hava-malala fa misy fetrany ny fahafahamanao, fahafahamihinana, ary na inona na inona dia misy fetrany daholo, fa tsy hoe izay tian'ny olona atao dia atao avokoa. Ary izay no mahatonga n'ilay teny hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra, manaraka ny fenitra napetrak'Andriamanitra ary tsy mihoatra ny fefy na ny fetra izay napetrak'Andriamanitra ho atao. Ary raha jerena amin'ny fomba faran'izay mivantana moa izany teny izany, raha vao mihoatra an'izay lazain'Andriamanitra isika dia mitontona any amin'ny antsoina hoe ratsy ny toerana misy antsika amin'izay fotoana izay. Koa ny olona hiditra ao anatin'ny tokantrano dia tsy maintsy lehilahy sy vehivavy mianatra ny oferan'Andriamanitra ny sainy mba tsy hihoatra fefy hoy ny fitenenana, tsy hiopefy. Oferan'Andriamanitra ny eritreriny sy ny fikasany mba tsy hanao zavatra na hikasa hanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Izay moa ilay antsoina hoe fahalalana onony araka ny efa hita tery amin'ny lohateny tery. Koa fototry ny fanabeazana ry hava-malala, ny fahatahorana an'Andriamanitra mba hahalalantsika ny hoe hatraiza ny azo atao, inona no mety ary inona kosa no tsy mety, ka hanarahantsika ireo tara-dalana omeny ny tenin'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny tsotra ny hoe olona matahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly dia lehilahy sy vehivavy mitandrina ny didiny. Mahafinaritra ny ilazany ny mpanao salamo azy hoe sambatra izay matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Araka ny hitany amin'ny salamo 8:100 izay tokony ho lanin'ny mpianakavy, satria salamo ho an'ny mpianakavy izany salamo izany, mba hanana fiainana mirindra sy milamina ao anatin'ny tokantrano. Koa ity fahatahorana an'Andriamanitra ity izany no isan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny lehilahy sy ny vehivavy alohan'ny hidirana ao anatin'ny tokantrano. Izao mantsy no tena mahasarobidy azy. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mandrakariva olona miasa ampahamarinana, olona miasa amin'ny ataontsika hoe fitandremana fatratra, mba tsy hisy zavatra ampalahelo na zavatra anahiran-tsaina no ataony. Ary ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany koa dia olona azo antoka, fa sady tsy azo amidy izy no tsy azo vidiana izy, ka aleony mihitsy aza ny ainy no afaka. Toy izay ny sitrapon'Andriamanitra no tsy ho atao. Na inona mety fandrokodrokiana, na inona mety fanambazana atao azy,
ny lehilahy sy ny vehivavy matahotra n'Andriamanitra dia mahafinaritra mandrakariva hoe azo antoka izany olona izany. Ao anatin'ny miasa mantsy sy mitandrina voalaza ny tenin'Andriamanitra ny dinodinitsika tamin'ny lasa ny antsoina hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ilay teny hoe miasa sy mitandrina fa tsy miasa fe miasa fotsiny amin'izao. Ka ny Genesis 2:9-10 zay nivakitsika teo iny dia mampahafantatra antsika ny hoe misy faritra izay azon'ny olona atao dia ny mihinana amin'ny hazo samihafa rehetrarehetra, fa ny voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia efa nataon'Andriamanitra hoe aza hanina. Ary io moa dia hoentina ilazana ihany fa be dia be amin'ireo zavatra izay mety ho ataon'ny olona no tsy mety amin'Andriamanitra. Noho izany izay tsy mety amin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ataon'ny olona. Ny dikan'izany teny izany ihany koa dia hoentina ilazana amintsika hoe na amin'ny fihinana na amin'ny fisotro dia tsy natao hanjakazaka amin'ireny zavatra ireny akory isika. Eny fa na dia izay heverina hoe fihinana aza ka tena fihinana tokoa, fisotro ary tena fisotro tokoa dia tsy hoe natao hanara-po ny amin'izany isika, fa ny tafahoatra na dia amin'izay heverina ho tsara sy mendrika sy madio dia manjary lasa any amin'ny tsy fahalalana onony ny toerana misy ny tena. Ka ohatra ho raisintsika amin'izany zavatra izany. Be dia be tokoa ny zava-maniry izay manome voany isan-karazany ary misy dia misy amin'izy ireny tokoa ny ankafizintsika fatratra, nefa tsarovy fa mba asiana fetrany ihany le izy satria manjary lasa hiteraka tsy fahasalamana eo amin'ny vatana izany, eny mety eo amin'ny saina ihany koa dia lasa tsy mahasoa ny ankohonana, tsy mahasoa ny tokantrano izany zavatra izany. Ka ny fahatahoran'Andriamanitra dia midika fa tsy tia rendrarendra ihany koa, zay le hoe fahalalana onony, ny olona izay matahotra an'Andriamanitra. Ary ny lehilahy sy ny vehivavy tsy dia mba tia rendrarendra eo amin'ny fiainany. Izany ihany no ahita fifaliana sy fiadanana ao anatin'ny tokantrano satria nahoana anga hoy ianao? Rehefa tiana ho azo daholo izao karazana zavatra heverina ho tsara be, ho tonga lafatra izao, dia mazava loatra fa tsy mba hanana fahononam-po le olona ary tsy hanana fifaliana, tsy hanana fiadanana ao an-tsaina izy satria tsy azon'izay zavatra noeritreretina. Tsara nefa ny mahafantatra fa Andriamanitra dia manome antsika izay sahaza ho antsika arak'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo hoe omeo anay izay hanina sahaza ho anay, fitafiana sahaza ho anay, fiara ho an'izay ataontsika hoe mila an'izany sahaza ho azy, dia manome azy tokoa Andriamanitra. Fa raha ny zavatra hita fa tsy sahaza, anao no tsiriritinao, dia tsy mitondra soa izany. Noho izany ny vady hiditra ao anatina tokantrano, ny olona hiditra amin'ny sehatra ny fanambadiana dia tokony ho olony ny fahalalana onony, mahafantatra tsara izay sahaza omen'Andriamanitra azy, na ara-boly izany, na ara-pitaovana izany, dia tsy voatery ho tsy maintsy izay lafo vidy be akory satria lasa hiteraka zava-doza hampalahelo eo amin'ny fiainana ireny karazana rendrarendra ireny. Misy moa olona fantatsika loatra ny tantarana. Sahala amin'ry Jaona mpanao batisa, ry Paoly dia isan'ny lehilahy malaza ny fahalalana onony ireny olona ireny. Jaona mpanao batisa dia niaina tany eny efitra, akanjo tsotra dia tsotra nanaovany ary ny mba sakafony dia valala sy tantely remby. Ho an'ny Paoly indray na dia lehilahy tao anatin'ny arena sy ny fananana fahaizana ambony voninahitra ambony dia ambony aza, dia lasa nivelona ny aina, ny fanetretena ny lehilahy ary nianatra ny onoana izy, nianatra ny voky ary fantany avokoa ny tena mahasoa. Ary ny lesona lehibe napetraka izany tantaran'ireo olona ireo izany no isany nahatonga ny apôstôly Paoly ny teny an'izao teny miezinezina be eo amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Raha te hatahotra an'Andriamanitra izao ao amin'ny Korinthiana 1:10 ka ny andininy fa iraika amby 30. Andininy tsoratra masina izay mety ho lantsika tsenjery ihany koa kanefa dia indro antitra anterina amintsika izany zavatra izany. Korinthiana 1:10 ary ny andininy iraika amby 30 manao hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Na mihinana, be dia be ny sakafo izay fihinana, fa misy ny lazain'Andriamanitra hoe tsy fihinana
aza miditra amin'izay tsy fihinana fa sady tsy mahasoa ny tenanao izany ara-pahasalamana, no tsy hahasoa ny sainao, no tsy hahasoa ihany koa ny finoana sy ny fahatokinao an'Andriamanitra, ary mety hanimba ny fiarahamonina ireny sakafo andrarany ny soratra masina ireny. Toy izany ny fisotro, efa mazava ny fanambarany ny tenin'ny soratra masina fa mpaniratsira, ny toaka, ny divay sy ny sisa rehetra, ary ny olona mpimamo tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany, satria ny tokantrano dia toerana iomanana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia aoka ho tokantrano ny fahalalana onona. Tokantrano izay mivelona amin'ny fenitra napetrak'Andriamanitra, ka rehefa mba hoy Andriamanitra hoe tsy mety io dia ajanona, tsy fihinana io dia tsy hohanina, satria izay no mitondra mankany amin'ny tena fifaliana sy fiadanana marina ao anatin'ny tokantrano ao. Raha vehivavy sy lehilahy ao anatin'ny fahalalana onona sy fahatahoran'Andriamanitra no mitambatra ao anatin'ny tokantrano, dia hitovy tsara ny tadin-dokanga, ary afinaritra sy hirindra ny fiarahamonina, satria tsy hitsiriritra an'izay zavatra tsy mahasoa na oviana ny olona izay matahotra an'Andriamanitra. Ary ao amin'ny Malakia ihany koa toko 4 dia midika ihany koa fa misy zavatra izay tian'Andriamanitra hoe atao, kanefa raha vao tsy atao dia lasa tsy mitondra fahasoavana ho an'ny olona izany. Izao no voalaza ato amin'ny bokin'ny Malakia toko 4 ka ny 9 hatramin'ny 10. Toy izao no fivakiny izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Handroba an'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo? Nefa ho ianareo, amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voaozana no ny ozana ianareo, nefa izany robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entinareo ny fahafolokarena rehetra ohatran'ny firaketako mba asiakanina ao an-tranoko, ary zaho toetra amin'izany aho, hoy Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana manana mbiampy ho anareo. Nahoana moa no mikaikaika ny ankamaroan'ny tokantrano amin'izao vanim-potoana izao hoe sahirana, hoe fadiranovana sy ny sisa rehetra? Ny valiny dia tsotra, mandroba an'Andriamanitra ny olona. Tsy mahalala onony ny olona, ka na dia izay tokony ho an'Andriamanitra aza dia raisiny ho azy daholo, ampiasainy ho azy daholo tolotolotolo, ary dia lasa voaozona, ka lasa mifampiapanga eto ambonin'ny tany ny olona. Ranona ny mahatonga anahy, ny toy izao no tsy mahatonga anahy tsy manana ny ampy, mahatonga ahy ho sahirana, tsy ry havana. Aza miditra amin'izany tantara izany, fa aleo mitodika amin'izay voalazan'ny soratra masina, aza kasihina izay an'Andriamanitra, dia ny ampahafolony sy ny fanatitra antero any amin'Andriamanitra izany rehefa tonga ny fotoana fiarahana mivavaka, ento eo amin'Andriamanitra izany mba tsy handrobantsika azy, ary mba tsy hanjerany ny ozona ny tokantranontsika. Alohan'ny hidirana ny tokantrano dia efa tokony ho lehilahy sy vehivavy mahatoky amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra, ny tovolahy sy ny tovovavy hiditra amin'izany. Ary ento izany ozy dia hasiakanina ao an-tranon'Andriamanitra, dia hirotsaka ny fitahiana, satria hoy ny teny soatra masina hoe voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ary ampidinako fitahiana manana mbiampy ho anareo. Inay tokoa ny Adama sy Eva, tsy nihirana izay nandrarana azy, ary inay tokoa ny mba samy nahatoky tamin'Andriamanitra ny isan'ny tokantrano, dia ho nilamina sy nirindra avokoa ny olona rehetra, ny tokantrano rehetra teto ambonin'ny tany. Fa satria miankina amin'ny safidin'ny tsirairay ny fahombiazana hiditra amin'ny sehitry ny tokantrano, dia aokary hipetraka ny fahatahoran'Andriamanitra. Aza kasihina izay efa voatendry ho an'Andriamanitra, aza raisina izay efa voatokana ho azy, fa amasiny kosa ny fiainanao ho fiainana lehilahy sy vehivavy hiditra ny tokantrano amin'ny fahatahorana sy ny fanomezana voninahitrin'Andriamanitra, ka tsy mikasika izay an'Andriamanitra, fa miaina kosa amin'ny mpitandremana fatratra izay asain'Andriamanitra atao. Dia mirary indrindra ny tokantranonao, ho tokantrano anomana ny fiainanao ho lehilahy sy vehivavy, voaomana handova ny fanjakan'Andriamanitra ry hava-malala. Hivavaka isika. Fisarona sy fankasitrahana no tolotra ianao, tompo malala, fa Andriamanitra mahatoky ianao, na dia mpanota sy tsy mahatoky azy izahay.
mahatoky satria tsy tapaka mandrotsaka aminay amin'ny fotoanany rehetra izay mahasoa anay, na rivotra iairana, na rano hosotroina, na haniko hohanina. Ary ankehitriny dia nampianatra anay ianao hahatoky amin'ny didinao sy amin'ny teninao ka mba hahalala onony ary toky tanteraka amin'ny fitondrana sy ny fitantanana izay ataonao. Mampianara ny zanakay, mampianara ny tanoranay, mampianara ny ray aman-dreny koa aza mba ho lehilahy sy vehivavy matahotra anao sy manome voninahitra anao izahay rehetra. Ary dia ny andro ny fahazazany, dia ny andro ny fahatanorany ny zanakay dia mba hiaina amin'izany fahatahorana sy fahatokinanao izany. Hahay ihany koa mahalala ny onony ka tsy hitsirritra izay tsy mahasoa azy, fa mba hiaina kosa amin'ny fahatokinanao ka hanampifaliana sy fiadanana amin'izay rehetra atolotrao. Dia tsy ho diso fitahiana ny isa-tokantrano, tsy ho diso fahasoavana ny isam-batan'olona, ka dia ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay, na ho an'izay hiditra ny tokantrano na ho an'izay efa ao anatin'ny tokantrano, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.